Salama daholo betsaka moa nareo nangataka na hoe iresaka mikasika an'ity fanapoizinana sa intoxication alimentaire ty dia samy nahita fa misafotofoto be tsisy ohatry zany rehefa andeha an'le fera samy mahita po fa ny fanjakana mihitsy ny mpitondra mihitsy no manafina zavatra mandainga manipulation d'information zay zavatra tsy azo lavana zay ka za tsy hiditra amin'ny détail tsony hoe maninona botulisme maninona craquetomie maninona ny lona le France aizany résultat efa tsy am'zany tsony zany fa mazava be fa ny fanjakana no manafina zavatra tompony andraikitra voalohany amin'io tantara io satria raha ohatra ka tsy ny fanjakana ny mpitondra no voaroiroy ny tompony andraikitra amin'io affaire io dia efa tsy maintsy efa ina moa zany efa nikatony io tantara io zany nazava be hoe ianina nanapoizina na faotiny ianina tamin'ny resaka sakafo simba na ohatran'izany matoa zany tsy mety nikatony fa modikodina sy lainga foana ny avoaka isan'andro irana ny dokotera iresaka n'importe quoi irana ny misy fetsarana irana sososososoa dia fanjakana ny tompony andraikitra amin'io iza meloko amin'io zavatra io fanjakana mitady ina moa zany anafenana ny olona voaroiroa anatin'io zavatra io zany hoe ny olona mpitondra no voaroiroy tompony andraikitra voalohany amin'io affaire io dia tady fika ananarovana an'le affaire ka raha ohatra ny États-Unis dia ino moa zany coupable aloha ny état ny mpitondra aloha coupable dia anjarany manaprofo tsy maha-coupable azy fa zavatra mazava be ny mpitondra no coupable amin'io zavatra io dia raha amin'ny firenena fa tsy ohatrany amintsika man tsy firenena fa fanjakany baroa raha firenena tandalana sy ara-dalàna dia azo toriana ny fanjakana amin'ny tsy fandraisana responsabilité manipulation d'information ary misy anankiray vao avy nijereko vao teo misy ntsona hoe nécropolitique zay nampiasain'ny Bolsonaro tamin'ny Brésil tamin'ny andron'ny Covid zany hoe fanjakana zany afaka mamaritra ino moa zany manao politika hoe iza ny tokony maty iza ny tokony velona zay no nataon'ny Bolsonaro dia amin'izao moa zany Bolsonaro vao roa andro zay condamné 40 ans d'emprisonnement efapolo taona an-tranomasina ny président teo aloha any Brésil noho ny ina moa zany famonoana ny démocratie ohatra ny kao Madagascar tsisy ny démocratie fa tiany vonoana zany le démocratie dia le coup d'état dia ina moa zany ny corruption le ina moa zany manipulation misy tompony andraikitra maromaro zany ina moa zany organisation criminelle ohatra ny zavatra mitranga tsisy hafa Madagascar mihitsy hoe ny mpitondra manana olona isan-karazany eo manakatra olona mamono olona tsy zatra tsy atao dia raha amin'ny fanjakana dia rehefa mialoha zany io zany efa tapitra ny mandany io satria normalement constitution fa miteny fa hoe deux mandats dia tapitra fa raha ohatra ka manampy mandat manaraka izy dia zay fa coup d'état institutionnel dia raha ohatra zany ka misy président vaovao io dia tokony higadra efapolo taona ohatra ny Bolsonaro io mpitondra amin'izao fotoana izao zay ny fandehany io ka tsotra izy raha ohatra ka tany misy lalana Madagascar dia mpitondra azo toriana voalohany ino moa zany amin'ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny lainga tao manipulation des informations fanelezana tsao tsy marina ka zay ihany zany zay zany tokotena amin'izy ohatrany hoe tokony misy ny indemnisation ny famille victime amin'io zavatra io dia manipulation d'information tamin'ny état fanafenana ny marina ino zany fanelezana tsao tsy marina amin'izy dia fantatra zany fa ny mpitondra
mitopona andraikitra voalohany amin'io meloko amin'io zavatra hoe mpitondra ka anjara mpitondra manam-porofo fa tsy meloka mpitondra fa io zany na olona nanampoizana ka le olona nanampoizana tia mpitondra sarotsaroana takohana arovana na intoxication alimentaire dia tsy maintsy responsabilité mpitondra koa zay resaka sakafo tsy inona zany contrôle tsy nisy fa baranahana na jirany matapaka dia fanjakana dao tompony akitra amin'izany dia ny fanjakana tokony toriana raha mitoerana misy lalàna fa io fanjakany barô ka reraka fotsiny nareo anaporofo sy tadiny marina sy ana rehetra fa fanjakany barô tsisy lalàna fa raha tany misy lalàna dia io kany Bolsonaro roa andro Bolsonaro ancien président en États-Unis igadra efapolo taona an-tranomaizana noho ny zavatra nataony tamin'ny Covid. Tamin'ny Covid zany tsy nandraindraikitra izy maty ny olona ahodikodina information misy ny olona mahantra maty azy ny olona ino za manakatao arovana sy rehetrarehetra dia zay nafarana fa raha ohatra hoe jereo ny ministre Makary tonga eo le olona le tompo anniversaire lazana fa marary afindra atsy azo lolasary tentative de manipulation tentative de ino zany manafina zavatra mazava hoe manafina zavatra ka raha tokony izy tokony toriana ny fanjakana ny mpitondra dia anjara mpitondra ny manam-porofo tsy mameloka azy fa meloka ny mpitondra amin'ny zavatra io zay ihany le izy fa raha ohatra ka mbola ina moa zany tany tsisy lalàna ohatra Madagasikara tsisy ny démocratie tsisy ny lalàna tsisy ny inona fa zay tia mpitondra ataony atao dia tsisy zavatra azotsika atao fa raha ohatra miala angamby io ka tonga ny président vaovao dia mety asokiro ny affaire io ahoana iza ny meloka tamin'ny fotoana io nanino ny anao mpitondra nanafina sy niaro an'ilay olona meloka tamin'io raha fanampoizirana io sy ola daholo ary io tantara fanampoizirana io zany dia porofo vaingana manam-porofo amintsika vahoaka malagasy fa ny mpitondra incompétent zany hoe tsy voafeny tsy hitan'izay avaly amina zavatra ina moa zany fanampoizinana amin'ny anniversaire tsy hitan'izay avaly dia mihodikodina tena hoe fanjakana incapable fanjakana incompétent dia io koa manam-porofo fanjakana corrompu fanjakana kolokolo dia koa manam-porofo fanjakana tsy manaja lalàna tsisy lalàna fanjakana barô zay ny zavatra azo tsoatsika amin'io fanjakana incompétent fanjakana mpandainga fanjakana corrompu dia fanjakana tsy capable mirassurer ny vahoaka zao ny vahoaka misy netsoloha psychose générale tsy fantatro antsonona tokony inana etsy ianao tsy fantatro antsonona ny entana vidinao any an-tsena sao dia misy poizina sao dia maty mangororo ny vahoaka matahotra ny vahoaka ny fanjakana incapable irassurer ny vahoaka zay ny antsona incompétence totale fanjakana tsy capable mirassurer ny vahoaka fanjakana tsy capable ama olana anankiray ama ina moa zany olana juridique olana ara ino moa zany araka fahasalamana fanjakana incompétent sady corrompu no tsisy lana azy tsy mampaitra lalàna tsisy ninona fa dia sambosamborana fatany fotsiny atsy zay raha tsy ventana moa zany dia sambosambotra fatany fotsiny dia migadagatra fatany fotsiny anafenana zavatra maloto atao fanjakana zay